araka ny mahazatra antsika rehefa andro ny alakamisy izany hoe amin'ny rampitso dia ny fivoahan'ny gazety soa no isan'ny manamarika izany andro izany. Ivoaka amin'ny rampitso tokoa ny laharana vaovaon'izay gazety soa izay, ny laharana fa 577 no aroso amintsika mpamaky ary amin'izay rampitso alakamisy izay. Lohahevitra vaovao toromarika ary ihany koa fanampiana samihafa indrindra ho an'ny renim-pianakaviana amin'ireo paikady madinidinika entina hiatrehana ny fiainana no arosona amintsika amin'izay rampitso izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ny lamodiny pataloha indray no asongadiny soa amin'ny ty herinandro ty ho antsika vehivavy ka ahitanao redity sy fiangaly isan-karazany. Ny pejin'ny fahasalamana kosa dia ampahafantarana anao ny vokatsoa ny fanaovana gararaka eo amin'ny fitsaboana ireo aretina madinika rehetra, indrindra ireo mitranga amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao. Eo ankilan'izay koa ny fomba fikojakotsana ny hoditry ny vatana amin'izao andro mangatsiaka izao, ka hanomezana anao torohevitra vitsivitsy hiadina amin'ny hoditra vakivaky. Mbola eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany, nahoana no mahasoa ny mandro amin'ny rano mangatsiaka ary koa tsy te hatavy mifoaza maraina. Izany no anisan'ny lohateny hafa entiny soa atao anatin'ity laharany ity. Soa tsy manampetra ary zany no tanano tarike. Ireo vaovao mahaliana maneran-tany toy ny mahazatra no hitanao amin'ny pejy 4 toy ny fandrarana ny fanaovana short any amin'ny sekoly sasany any États-Unis sy ny boky voafono amina hoditr'olombelona ohatra sy ny maro hafa. Ny pejy mahakasika ny fiainan'ny mpivady dia nolotra lahatsoratra momba ny fifandiran'ny mpivady izay samy te hanana ny teny farany avy. Fanabeazana kosa tokony nona ve ny ankizy. Ny sakafo efa voaomana amidy any amin'ny toeram-pivarotana samihafa no velabelarin'ny soa ao amin'ny pejina andro amin'ny fiteny frantsay. Mbola manana fotoana ve isika? Izany kosa ny lohateny nampitondrain'ny mamasoa ny peniny P izay ho hitanao amin'ny pejy natokana ho an'ny lehilahy. Rampitso maraina ary azadina ny mividy ny gazetinao soa. dia ny fanomezana amintsika ny sombotsombony ao anatin'ny gazety soa ivoaka amin'ny rampitso ihany koa tompoko lasitoko vavy no isorako anao no ny fanarahanao hatramin'ny farany fampalalam-baovao dia eto amin'ny fahitalavitra ma TV ary hanomezako anao fotoana ihany koa ho amin'ny rampitso veloma indray arto.